tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry mpianonjaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompony tenako, ary dia fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraka amintsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra mantsy ry ava-malalisany dia nomen'Andriamanitra antsika mba hakatsika lesona, hakatsika fampianarana, handresy lahatra antsika amin'ny izay mety ho hevi-diso mipetraka tao am-posy tao an-tsaintsika. Ary ny tanjon'Andriamanitra rehefa nanomeny soratra masina dia ny mba hahatonga antsika ho mendrika ny fitiavany sy ny famondrampony, ary hahatonga antsika indrindraindrindra ho vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny lohateny ny afatra izay hoentina amintsika androany dia nampitondraina izao lohateny izao hoe fanahy mamitaka. Inona indray ireny tian'Andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany? Andeha apetratsika am-pelantanan'Andriamanitra izao dinidinika izao, ka andeha hiara hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny tombontsoa izay omenao anay mandrakariva, dia ny hahafahanay miara-mianatra ny teninao. Engany mba ho fotoana feno fitahiana ho anay rehetra ity fotoana ity, ka ny fahasoavanao izay ampy mizara dia ataovy aminay rehetra, ataovy amin'ny teninao, ka mba hitondra fiainam-baovao ho anay rehetra izany teninao izany. Dia angatahanay koa ny famondramponao aminay rehetra, mamelany elokay, satria izao vavaka izao dia tononona amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny toko sy andininy izay iorenan'ny torotenitsika androany dia izay hita ao amin'ny Efesianina toko 9 ka ny andininy 12 sy ny 12, izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizenana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Mazava araka izany fanambarana izany ry ava-malalisany fa ny fahavalo sarotra hiadiana indrindra dia ny fahavalo izay tsy hita maso. Ary io fahavalontsika io dia tsy iza fa Satana izany, izay Satana sy ny anjeliny, izay lazaina fa fanahy eny amin'ny rivotra, eny amin'ny abakabaka eny, eny amin'ny lanitra manodidina antsika eny, dia sarotra amintsika ny hiady aminy raha tsy manana an'ilay Andriamanitra fitiavana isika izay miaraka amintsika, sy ilay Jesosy zanany izay efa maty ho antsika teny Kalvari, namoy ny ainy mba hanavotana antsika eo ambaniny ny fanandevozan'ny ota, ary ny fanahy masina izay nomen'Andriamanitra indrindra hananatra, hanitsy, hampahatsiaro antsika ny fahamarinana izay nomeny antsika. Ka andeha ho jerentsika ny amin'ity hoe fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, izay fanahin'ny devoly, fanahin'ny demonia, izay mamitaka ary mahatalanjona mihitsy ny mombaran'ny tenin'Andriamanitra fa hoe io fanahy ratsy eny amin'ny rivotra io dia maharesy lahatra ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao, ny hoe ny maty dia mbola afaka mifandray amintsika, mbola afaka manampy antsika,
ary mbola afaka hifandraisantsika velona. Hitantsika tamin'ny lasany amin'ny hoe ny toetry ny maty. Ny maty dia rehefa nodimandro zany ny olombelona anankiray dia mody vovoka ny nofony ary ny fofinainy, lay fofinaina mahavelona zay nomen'Andriamanitra hatrany am-pandohana na nymoronana ny olombelona dia miverina any amin'ilay mpamorona, miverina any aminy. Ary hitantsika tamin'ny lasa fa io lay fofinaina io izay amin'ny teny hebreo hoe neshama dia mihoatra lavitra no ny eritreretintsika hoe rivotra zay fo antsika rehefa mampiaina antsika, fa mihoatra lavitra noho izany lay neshama ho isika tamin'ny lasa dia io lay singa tao amin'Andriamanitra zay nampidiriny tao amintsika olombelona, mahatonga atsika ho lasa olona manam-panahy, manam-pahendrena, manam-pitiavana, manana fisainana lalina, mandinika ny zavatra zay atao, manana safidy. Ary rehefa maty kosa ny olona dia foana tanteraka ny momba azy, ny vatatena mody vovoka, ny aina miverina any am-pamorona, dia tsy misy singa mandehandeha intsony hoe misy fanahyntsika mbola afaka antsoina mivezivezy ano any, tsy ariava malala isany. Mazava ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra tamin'ny fianarantsika tamin'ny lasa fa ny maty dia tsy mahefana inona intsony, matory eo mivovoky ny tany ary dia miandry ny fitsanganana azy, fananganana azy amin'ny maty. Mbola jerentsika ny amin'izany amin'ny fotoana manaraka. Fa androantsika dia hijeriny amin'ity ilay hoe fanahy mamitaka, fanahy ny demonia, fanahy eny amin'ny rivotra izay mamitaka izao tontolo izao. Ahoana indrindra ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra ny amin'izany. Asa rehefa retsika ny amin'ilay antsoina hoe spiritisme. Io spiritisme io izay miresaka indrindra karazana ataontsika hoe fotom-pinoana, tsy fotom-pinoana fa amin'ny teny frantsay dia hoe doctrine ny spiritisme izay hieveran'ny olona fa mbola misy fanahy afaka mifandray amintsika velona, ny fanahin'ny maty dia afaka angatahana fanampiana, fiarovana, afaka hitahy. Ary lay hoe doctrine momba ny spiritisme dia tsy mipetraka fotsiny amin'izay fa lasa culture mihitsy, lasa fomba mampanao. Ary tsika malagasy dia manana mihitsy an'ilay fomba mampanao hoe famadihana. Inona moa ny tena anton'ilay famadihan-drazana? Dia ny finoana fa io razana efa maty io dia mbola afaka mitahatsika, mbola afaka mikarakara, ka dia andeha ho karakaraina tsara izy, andeha atao izay zavatra angatahany. Ary indraindray aza dia hoe nanofo n'ilay olona anankiray, ray aman-dreny anankiray dia hoe niteny tamin'ireo razana fahiny hoe mangatsiaka izahay fa dia mba finoisy e. Ary dia misy an'izay finoana izay hoe io ilay razana efa maty io dia mbola afaka mikarakara, mitahy, momba, miresaka amintsika velona. Tsy hanome-tsiny na iza ny amin'izany isika. Tsy hanome-tsiny izay mitana izany doctrine izany, na izany fotom-pinoana, foto-kevitra izany, fa andeha ny tenin'Andriamanitra no hoenontsika sy ahambara amintsika. Raha kristianina ianao ka mino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana, dia inona no ambaran'i Jesosy Kristy aminao ny amin'izany? Raha mbola kristianina koa dia tsy manana afa-tsy ny baiboly ho antony fototry ny finoana sy akana ireo lesona maro samihafa. Sola scriptura hoy ny nambaran'ny Lutera sy Calvin fa izay. Raha kristianina koa zany dia tsy manaiky afa-tsy izay voambarany ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly ihany. Io ihany no fitaovana izay ahafahantsika mandresy
ny herin'ny maizina rehetra. Inona no ambaran'ny ten'Andriamanitra ary ny amin'ity hoe fanahy mamitaka ity. ao amin'y Levitikos toko 7:7-8 dia mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Jehovah-kitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe aza mivily anaraka izay mpiantso ny fanahiny maty na mitady saina amin'ny mpanandro hampahaloto anareo aminy izaho no tompo Andriamanitra reo ho Jehovah. Mazava zany ny fanambarana eto mandrara antsika Andriamanitra aza mivily anaraka azy ireo zay mpiantso ny fanahiny maty na mitady saina amin'ny mpanandro. Tsy tian'Andriamanitra izany le ava-malala isany. Ao ana ihany koa mbola voalaza ao amin'ny Deutéronomie toko 7:7-7 rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny tompo Andriamanitra ao anao ianao dia aza mianatra manao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenen'ireo aoka tsy isy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamakivaky afo na mpiskidy na mpanandro na mpanao skidy na mpitahiry ody na manao azo masom-bava na mpanadina amin'ny olona izay mpiantso ny fanahiny maty na mpiskidy na mpila hevitra amin'ny maty fa fahavetavetana eo mason'ny tompo izay rehetra manao izao manao ireo zavatra ireo ary izany fahavetavetana izany no androahan'ny tompo Andriamanitra ao azy eo anolohanao. Mazava zany re ava-malala isany fa fahavetavetana eo mason'Andriamanitra ny manatona an'ireny mpanandro mpiskidy mpiantso ny maty mpanao azy izay ho tsindriny zavatra fahavetavetana eo mason'i Jehovah izany. Ary betsaka ny ohatra amin'ny soratra masina zay maneho amintsika ny amin'izany hoe zay rehetra nanao an'izany dia no lavin'Andriamanitra ary nahita loza tamin'ilay Andriamanitra fitiavana. Ohatra ny amin'izany i Saoly mpanjaka, i Saoly izay mpanjakan'Israely rehefa sempotra mafy andeha hiady tamin'ireo firenena manodidina azy izy ka nangataka ny fahendren'Andriamanitra dia tsy nahazo valim-bavaka dia inona ny nataony hoy izy tamin'ilay mpanompony rehefa vakino amin'ny Samuel voalohany toko 7:7-7 dia hoy Saoly tamin'ny mpanompony hitadiavo vehivavy mpanontany amin'ny maty aho hankanesako any hanontaniako aminy. Ary hoy ny mpanompony taminy indro misy vehivavy mpanontany amin'ny maty ao Endora. Zany nataony Saoly lasa nandeha naka hevitra tamin'ny mpanontany amin'ny maty rehefa tsy niaino azy Andriamanitra, tsy namaly ny vavaka izay nataony Andriamanitra satria tsy sitraka Andriamanitra ny fomba mampanao ny Saoly ka dia sepotra izy ary dia lasa nandeha nakany amin'ny mpanontany amin'ny maty. Ry havana malala isany isika koa matetika dia manao zany fanandramana zany rehefa mivavaka ka tsy mahazo valim-bavaka na rehefa misy mahaporotra antsika ka toa mangin'Andriamanitra ny amin'izany ny tokony atao dia mandiny tena isika dia mieritreritra lalina ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia jereo ndreo misy zavatra izay nataonao tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia mibeba amin'izany mifona aminazy amin'ilay Andriamanitra fitiavana ary mangatany fahendreny sy ny fahalalany ny amin'izay tokony ataonao. Fa aza maika handeha hanatona ny mpiskidy na ny mpanandro na izay mieritreritra hoe masom-bava tsy ireny ny vahaolana ry afa-malala izany. Aza makany fa fanahy mamitaka ireny. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:7-8 hoy
hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo hoe fafanahyny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjakany tany rehetra manerana izao nytontolo izao mba hamory azy eo amin'ilay ady lehibe ilay ady lehiben'Andriamanitra tsy toy. Hay zany misy fanahy mamitaka ilay fanahiny demonia izay manao famantarana, manao fahagagana, izay manko no maharesy lahatra ny olona hoe nanatona ilay mpiskidy tasy na mpanandro taroa dia nilaza zavatra izy dia tohatra ny marina le zavatra nylazainy, tohatra ny maharesy lahatra le zavatra nataony, kanefa ry ava malala isany tsy fanahin'Andriamanitra no ngo aminy fa fanahiny demonia, fanahiny satana izay mandresy lahatra ary manao famantarana, manao fahagagana mba handresy lahatra fanahy mamitaka ireny rehetrareny. Ary tsy tian'Andriamanitra hanao izany fanandramana izany isika. Izao no antso ataon'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Isaia 4:7-7 sy 20 hoy nivaky ny teny hoe aiza ny tokony hakasaina ny olona raha misy milaza aminareo hoe makasaina amin'ny olona izay mpiantso ny fanahiny maty sy ny mpanandro izay mingonongonona sy mibedibedika, moa tsy Andriamanitra va ny tokony hilan'ny olona saina? Moa hila saina maty ho an'ny velona va izy? Mazava zany fanambarana zany ry namako fa Andriamanitra ny tokony hakatsika saina, izy ny tokony hakatsika torohevitra ary mankanesy eo aminy, eto eo aminy ny olana, ny zavatra mahatery anao, mivavah, mandrakariva, mangataha aminy, fa ny vavaka izay hasandratra tsika amin'ny fontsika dia ren'Andriamanitra izy ireny. Eny tsy satria hoe marina ianao na mahitsy na mendrika dia izay vo ren'Andriamanitra ny antsonao, fa amin'ny mahampanota antsika, amin'ny mahatsinitsinina antsika dia ren'Andriamanitra ireny fitarainana sy fangatahana ataontsika ireny. Fa ny tiany dia izao mibeba, diovy ny fonao, mangataha famelan-keloka avy aminy ary arao amin'ny vavaka sy fifadiekanina mihitsy. Mbola hojerentsika koa ny amin'izany amin'ny fotoana manaraka fa Andriamanitra io Andriamanitra izay vavahantsika io dia Andriamanitra fitiavana izy io, Andriamanitra mpamindra fo izy io, Andriamanitra izay mieritreritra izay fiadanana ho antsika. Izany voalaza amin'ny Jeremia 7:20 hoy izy hoe Andriamanitra dia manana planina ho antsika dia planina hitondra fiadanana fa tsy loza. Eny ry ava-malala isany mbola hojerentsika amin'ny fotoana manaraka ny toy nyty hoe fanahy mamitaka ity ary hojerentsika ny vahaolana omen'Andriamanitra ny amin'ny momba ny maty fa ny antso atao amintsika androany. Dia izay voalaza ao amin'ny Efesiana 1:9-7 izay ao amin'ilay toy ny vakiteny fototra ny alantsika tery am-piandohana hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Aza mivily hanaraka izay mpiantso ny fanahy maty na mitady saina amin'ny mpanandro ampahaloto antsika aminy hoy Jehovah. Eny aza manaraka ireny satria fahavetavetana eo mason'Andriamanitra ireny. Fa Andriamanitra kosa no hivavao, izy no angatao izay mahatery antsika, apetrao eo am-pelantanany ny momba antsika, fa Andriamanitra dia tsy hanary antsika mihitsy. Hotahin'Andriamanitra anie izany afatra izany, hitondra fampietretana antsika rehetra, hanampy antsika mba handray fanapa-kevitra tsara ary aza manaiky ho rebereben'olona amin'ny hoe andeha manatona piskidy na manatona mpanandro na mankany amin'ireny mpanontany amin'ny maty ireny.
na mpijery bola kristal aza mety ho rebirebeny olona amin'izany fa manatonan'Andriamanitra apetrao eo aminy ny mombanao fa hainy ny mama ireny olana ireny. Hotain'Andriamanitra n'izany teniny zany, hotain'Andriamanitra isika rehetra. Amen. Andeha hoentsika mbavaka izany ten'Andriamanitra izay norenesika teo izany. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny teninao izay mampatsiaro anay indray androany fa ianao dia Andriamanitra lehibe mpiainy vavaka. Misy ny fanahy mamitaka, misy ny fampianarana izay diso asisiky Satana mba handresy lahatra anay fa ny maty dia mbola afaka mifandray aminay, azo angatahana fitahiana, azo angatahana fanampiana, afaka miaro. Misaotranao fa androany dia nambarany teninao fa fanahy mamitaka izy reny, fanahy avy amin'ny demonia izy reny izay mamitaka sy mandresy lahatra anay amin'ny alalan'ireo famantarana fahagagana maro samihafa. Misaotranao izay Andriamanitra fa tianao hafantatra ny fahamarinana sy tianao handeha marina izahay. Mitahiny mpiaino rehetra ary aoka ny tsy nety rehetra nataonay tamin'ny lasa mba ho kosehany rano soa indrindra Jesosy. Satria tononona sy angatahana amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry hava malala isany niaraka teto nandinika ny ten'Andriamanitra. Mbola hotoizantsika amin'ny manaraka izao dindinika izao fa dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dindinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehanam-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.